Ivavaka antsika ho amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina misaotra anao hatrany izay satria teto tokoa ianao nanatrika anay tamin'ny fiderana ary mbola eto koa ianao hanatrika anay amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Sokafo ny masom-panahinay, ny fompananay, andraisanay ny teninao, mitenena aminay ianao araka ny fombanao fanahy masina. Ampiatreo ambany dia ambany ny tenako satria mpanompo tsy mahasoa. Voaka ny mpiaino tsirairay avy mba handray ny teninao Jesosy ka hiaina amin'izany teninao izany. Ka tsy izaho no hita Jesosy fa ny herinao. Ianao no nanamboatra anay, ananatra anay indray amin'ny teninao satria mampiomana anay foana ianao ary mampitandrina anay ary manadio anay ny amin'ny teninao. Koa mitenena araka ny fombanao, ny herinao fanahy masina satria ny teninao dia sabatra roa lela manindrona hatramin'ny aina, hatramin'ny tsoka satria mahery ny teninao. Misaotra Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika izay efa nolazaintsika teo dia ao amin'ny Efesiana 5:10-20 ka hatramin'ny 20. Hatramin'ny 20 ka ilay izy azafady fa hatramin'ny 20 voasoratra. Dia manasanao ihany koa hiaino ilay tenin'Andriamanitra ao omaly satria misy avatra ny Tompo ihany koa mahasoa antsika. Amen. Vakiko ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny 4:40 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izany no ilazany hoe mifoha azy ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy. Koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny hendry. Ka araraoty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa koa fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo. Ary aza homamo divay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenoina ny fanahy. Ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy dia mihira sy mikalo ao am-ponareo ho an'ny Tompo. Misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika sady mifanaiky amin'ny fahatahorana an'i Kristy. Amen. Hatramin'ny 20 izany no azontsika hitondrana ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra ka mbola tian'ny fanahy masina tohizana dia tohizantsika hatramin'ny farany. Raha ohatra ka hoe hatramin'ny 20 dia hatramin'ny 20 ajantsika. Hitantsika angamba ilay fizarana izay nizaraiko teo. Ilay nofy izay efa nasian'ny Tompo efa roa taona lasa izay. Amen. Ny amin'ny antikristy, ny amin'ny mosary ho avy, ny amin'ny aretina ho avy. Efa fantatsika matetika angamba izany efa mahazatra. Indraindray izany ohatra hoe efa zatra ny sofintsika kanefa aoka tsy ho raisintsika fahazarana ny tenin'ny Tompo, tsy ho raisintsika fombafomba hoe fa heninay foana izany fa tena ho raisintsika ka akatoavina amin'ny tahotra sy ny ovitra. Amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mifoha azy ianao izay matory. Asain'i Jesosy mifoha izaho sy ianao. Raha tao anatin'ny torimaso isika, raha tao anatin'ny tsy fahalalana isika, na efa malala ihany isika nefa mbola ao anatin'ny matory, izany hoe torimaso ara-panahy tenenin'i Jesosy eto. Matory ara-panahy isika. Ny fanahintsika izany tsy misokatra mihitsy. Maheno ihany isika ny tenin'Andriamanitra efa mbola matory.
maheno ihany tsika nefa mbola tsy mandray, tsy miaino ary tsy mankatoa. Haleluia. Fa asaina mifoha zany, olona asaina mifoha zany tsy olona matory fa olona mifoha. Amen. Ohatra ka jereo fotsiny ianao ao anatin'ny torimaso matory ianao dia asaina mifoha zany ianao. Haleluia. Ka asaina zany tsika rehetra, asain'ny tompontsika rehetra hitsangana, hijoro mba tsy hatorotoro intsony, mba tsy ho variana intsony. Raha ianao mbola variana amin'ny filana maro samihafa, variana amin'ny fitadiavana, variana amin'ny filana amin'izao fiainana izao, dia asain'i Jesosy mifoha isika amin'izany. Asain'i Jesosy tsika mifoha amin'ny torimaso tsika, tsy ho variana amin'izany intsony. Amen. Mba hitodika hitady an'i Jesosy. Satria Jesosy andalana, ny antikristy koa andalana. Amen. Ary efa hitantsika miharihary maso zao ny mosary, efa ao anatin'izany tsika io, ao anatin'ilay mosary. Dia toizako ny ten'Andriamanitra. Ary mitsangana amin'ny maty. Ahoana zany maty zany? Teo aloha izy miteny hoe matory. Asainy mifoha ianao izay matory. Zany hoe eo ihany ianao fa mbola matoritory ara-panahy. Mbola misy zavatra mahavariana anao. Mbola misy zavatra mahatsondrina anao. Fa eto indray dia asain'i Jesosy mihitsy mitsangana atsika. Rehefa ianao nifoha amin'ny torimasonao dia mila mitsangana amin'izay ianao. Mitsangana ianao mitory an'i Jesosy, mitsangana ianao no manambara an'i Jesosy fa ho avy tsy ho ela izy. Amen. Mila mitsangana ianao amin'izay hoe fahafatesana ara-panahy izay. Satria izay mihitsy no ilain'ny devoly hoe ianao atoritory, ianao varimbariana, ianao anadino an'Andriamanitra. Tsy azoto intsony hiditra amin'ny fanatrehana, tsy azoto intsony hivavaka, tsy azoto intsony handinika ny tenin'Andriamanitra. Dia amin'izay fotoana izay maty ny ara-panahintsika. Nofontsika lasa manjaka fa ilay fanahy maty. Ahoana ny ahafantarantsika ny fanahintsika maty? Efa manomboka anao malaindaina na hinieny tenin'Andriamanitra. Efa manomboka anao malaindaina hiaino ny tenin'Andriamanitra, hidera ho an'i Jesosy. Efa manomboka anao tsy mahavita. Ary ny ahafantaranao azy koa efa maty ny ara-panahinao. Manomboka tia ianao zany ny zavatra efa nialanao hiverenanao indray mandeha. Manomboka miverina amin'izay efa nalohanao ianao. Efa miha-maty ara-panahy ianao amin'izay fotoana izay. Haleluia. Asain'i Jesosy mitsangana atsika miala amin'izay zavatra izay. Satria efa andalana Jesosy, andalana ny antikristy. Ao ny mosary, ao ny aretina, ao ny horohorontany. Dia asain'ny tompontsika zany miditra amin'ny fanatrehany foana, tsy ho varimbariana, tsy ho variana. Amen. Eto hafa fomba fitenin'i Jesosy eto amin'ity ten'Andriamanitra ity, miteny izy matory sy maty. Zany matory zany eo ihany zany ianao. Eo ihany ianao ohatra ao amin'ny fiaraha-mivavaka, makany am-piangonana, makany ihany ianao fa ny fanahinao efa maty, fa ianao efa matoritory. Na dia hoe eo amin'ny fanatrehany tompo ary ianao tsy ao ianao, ny fanahinao tsy mifandray amin'ny Jesosy, ny fanahinao maty. Misy zavatra tsy normal zany eo. Mila reninao, mila amboarinao. Izay tenenin'i Jesosy eto. Alléluia. Dia hampazavanao Kristy, zay vao manazavanao Jesosy. Fa raha mbola matoritory tsika, raha mbola maty ny ara-panahintsika,
Tsy afaka anazavatsika Jesosy. Tsy afaka anazavatsika Jesosy. Halleluja. Fa mila hitatsika aloha mifoha ara-panahy, mifoha amin'ny fanompoana ny Tompo, mifoha amin'ny fanarahana an' Jesosy. Halleluja. Tsy hita ao amintsika intsony le zavatra ara-nofo mangeja atsika, ny zavatra mbola fahafinaretana mbola mangeja atsika, ny fitiavana izao tontolo izao. Amen. Dia hampazavanao Kristy satria izasy ianao le zanan' Jesosy, izasy ianao le zanany, izasy ianao le antsoiny, izasy ianao le nofidiny. Amen. Mba hiditra amin'le tany Kanana, dia le tany tondra-dronono sy tantely, dia le paradisa. Amen. Koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena. Koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala. Tandremo ny fandehantsika, tandremo ny fandehanao. Zany hoe ahoana zany hoe tandremana fandeha zany? Ahoana mitandrina amin'ny fandehantsika zany? Zany hoe nanipahatsika ary vao manomboka mandeha tsika dia mila miambina ianao mandeha makaiza ny tongonao ankavia, mandeha makaiza ny tongonao ankavana. Halleluja. Asain' Jesosy mitandrina, asain' Jesosy mitsangana, asain' Jesosy mifoha atsika. Voalohany indrindra mifoha atsika raha tsika mbola be torimaso, mbola matoritory. Faharoa asainy mitsangana atsika. Mitsangana zany olona voalohany indrindra mifoha, dia avy eo anao mitsangana, dia avy eo mandeha. Halleluja. Saran'ireny zazakely ireny. Ny zazakely rehefa mifoha izy, rehefa miabe izy, ohatra mbola zaza izy, dia mbola be torimaso. Tahaka an'izay le zaza ara-panahy. Tsika miala amin'ilay fahazazana ara-panahy. Mila ialantsika ilay fahazazana ara-panahy. Mila efa misotro ronono tsika, tsy ho tariana lava. Tsy ho tenenina lava. Amen. Efa mila manao kosy, tsy ampanaovina kosy foana. Halleluja. Firy taona tsika nanompo an'ny Tompo, firy taona tsika nandray an'i Jesosy, dia tsy ho totroina lava tsika, fa mila mandeha amin'izay. Dia eny am-pandehanana eny mila mitandrina mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, fa tahaka ny Hendry. Izany hoe le fitondran-tena kristianina no tenenina eto, tsy le fitondran-tena n'izao tontolo izao, le fijangajangana sy ny sisa tian'i Jesosy ho tenenina eto, fa le fandehanana amin'ny fiainana maha-kristianina mihitsy tenen'i Jesosy. Tsy mila miadaladala intsony tsika. Amen. Mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, miadaladala. Jesosy tsy hampiakatra zaza ara-panahy zany. Tsy hampiakatra zaza ara-panahy Jesosy. Olona matotra no ampakariny, matotra ara-panahy. Amen. Mahita olona hanambaditsika hanambady zaza, olona efa lehibe matotra no vadiny le olona, fa tsy olona zaza daladala. Amen. Mila miala antsika kristiana amin'ny fitondran-tena tahaka ny adala hoy izy Jesosy eto. Tahaka ny adala, mitovy amin'ny adala. Fa tahaka ny Hendry. Tsy ho tahaka ny adala atsika hiadaladala tahaka ny fanaon'izao tombo-tany amin'izao tontolo izao. Miadaladala foana. Tsy fotoanan'izany intsony izao. Vakitsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra omeny fanahy masina anahy, Korinthianina 1:1.
ahoana le hoe fitondran-tena daladala io? Fahazazana ara-panahy tenenin Jesosy amin'io, fahazazana ara-panahy. Nanompo an' Jesosy anao firy taona dia mbola miaina amin'ny fahotana foana. La fahotana foana iainanao. Tsy fotoanan'izany intsony zao, tsy fotoanan'izany mihitsy zao. Fiovana tanteraka. Afaka mandeha tsika tsy fahotana mihitsy. Azontsika atao mihitsy. Tena mety mihitsy matoa voalazan'ny tenin'Andriamanitra zany. Hoe mila fiangonana tsisy tasy izy, tsisy paintina. Dikan'izay tsika zany afaka tsisy paintina. Koritiana voalohany toko fahaenina. Non azafady. Tsy koritiana voalohany toko fahaenina fa koritiana voalohany toko fahatelo. Ijerentsika an'ilay hoe fahazazana ara-panahy. Le adaladalana antsika maha-kristianina antsika mbola miaina amin'ireo zavatra ireo tenenin Jesosy eto. Koritiana voalohany toko fahatelo. Ny anaran'i Jesosy vakiko ny teny. Ary izao rahalahy tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy. Paoly miteny eto. Izao izy Paoly tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny araka ny fanahy. Satria ny mpianatra nandeha araka ny fanahy. Ny fanahy masina rehefa miteny dia indraindray izy marary, indraindray tsy zaka. Amen. Dia izay ny tenenin'i Paoly eto. Izao izy Paoly tsy afaka hiteny anareo tahaka ny fanahy zany, fa tahaka ny amin'izay mbola nofo. Le mbola nofo dia le fahazazana ara-panahy. Le fahazazana ara-panahy dia mbola fanana ronono izy, mbola tambatambazina sy ny sisa, na misy adalana taony dia atao tsy hita sy ny sisa. Mila miala amin'izay tsika tenenin Jesosy. Zao vaninandro iainantsika zao. Ho tenenina lava, zaza ny tenenina lava. Halleluja. Dia tahaka izay mbola zaza ihany ao amin'ny Kristy. Izay le adaladala. Tahaka ny zaza izy ao amin'ny Kristy. Ronono no nomeko anareo fa tsy ventin-kanina. I Paoly zany rehefa nitory tao Korinto, satria ny kristianina tao koa kristianina daladala. Amakitsika ny koritiana ao, miteny mafy mihitsy Paoly ao. Za zany izy Paoly tsy hiteny araka ny fanahy masina aminareo fa hiteny ara-nofo foana. Ho tenenina foana ianareo amin'ny ara-nofo. Dia mbola zaza ianareo ao amin'ny Kristy izy. Tsarovy ry havana raha mbola zaza foana ianao. Zaza zay ny anarany tsy afaka hampiakatra zaza ara-panahy Jesosy. Fahamatorana, matotra. Mila matotra amin'ny fanarahana Jesosy. Tsy sangisangy, tsy samboamboarina. Entitra ny fanahy masina, entitra. Entitra satria ny fanahintsika no very. Da mbola zaza ara-panahy tsika dia mora avilivilin'ny Satana. Ronono izy nomeko anareo fa tsy ventin-kanina. Tsy sahy nanome ventin-kanina zany Paoly fa ronono. Ronono zany tsy mahavoky. Raha hisotro ronono, zaza ara-panahy misotro ronono, le zaza misotro ronono, hitantsika voky le zaza, minono foana le zaza, mila nono foana. Tahaka an'izay koa le fahazazana ara-panahy. Mihinana foana nefa tsy hainy aby mihinana misotro an'le ronono ary. Mbola misy verivera. Fa tsy ventin-kanina fa rehefa anao manomboka mihina ventin-kanina, matanjaka anao zay. Halleluja. Satria tsy mbola natanjaka ianareo. Dia mena ronono satria mbola tsy matanjaka. Eny, mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny aza.
na hatramin'izao zanareo izy Paolo mbola tsy matanjaka. Efa hatramin'izay io fiaina Koritiana fiangonan'ny Korinto. Ny Korinto dia fiangonana ihany koa. Le zavatra taloha ihany niverina io. Hatramin'izao le fiangonana hatramin'izao koa dia mitovy amin'ny fiangonan'ny Korinto ihany koa mitovy amin'ny fiangonana. Izay nitenenan'ny Paolo mafy ny fiangonana. Amen. Mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny fa mbola araka ny nofo ihany ianareo. Le nofo dia fahazazana ara-panahy le mandeha ara-nofo. Fahazazana. Raha tsika mbola zaza ara-panahy mbola nandrain'i Jesosy dia intsika mbola ara-nofo be. Mandeha le ara-nofo be. Izany hoe tsika no mandeha aloha fa tsy Jesosy. Tsy Jesosy mitarika antsika fa le tsika vao lasa. Le fahalalantsika sy ny fahaizantsika. Hitantsika zaza mianatra mandeha ireny, izay andehanany na andeha ao toilette izy na andeha hivary amin'ny escalier izy tsy fantany lasa foana izy. Ohatra izay le fahazazana ara-panahy. Le zaza ara-panahy ianao, misy mitory ianao amin'ny zaza ara-panahy tsy azon'le izy. Na ianao hitory anazy, fara ianao tsy hainao tenenana izy dia fara ianao mangina. Satria tsy azony na ho hazavainao le izy. Mila miala amin'izany tsika men. Mila miala amin'ny fahazazana ara-panahy. Tsy sotro ronono foana tsika. Fa mampivary akady. Zaza nga mahalala hoe escalier manoloana anao lasa izy, lavaka manoloana anao tsy fantana. Zay le nofo be mandeha fotsiny. Aoka kristiana tsika mandeha ara-panahy, ho matotra ara-panahy. Ho matotra amin'ny fanompoana ny Tompo. Fa mbola araka ny nofo ihany ianareo, fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo. Tsy araka ny nofo va ianareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona. Zay le izy. Fahazazana ara-panahy mbola ao anatin'ny fialonana, mbola ao anatin'ny fifandirana, mbola ao anatin'ny fizahozahoana. Tsy araka ny nofo va ianareo ka mandeha araka ny fanaon'olona. Fanaon'ny olona zany. Ny olona izao tontolo izao miaina amin'izany. Tsika kristiana tsy tokony ao anatiny io intsony. Amen. Fa io le fahazazana ara-panahy sy le fandehanana ara-nofo. Tenenin'i Paolo eto. Izany hoe hita tao amin'ny fiangonan'ny Korinto io zavatra io. Miady, mifanditra. Misy zavatra kely, zao pastera. Avy koa ny anankiray, zao pastera ny zavatra nitranga. Fahazazana ara-panahy. Fifandirana foana. Hitanao ohatra zao pastera, hitanao fa zao. Fotoana zao ianao manontany an'i Jesosy, ianao mitady an'i Jesosy. Matotra ianao. Mila matotra ianao. Amen. Na fiderana ataontsika mila fahamatorana. Na hiovavaka ataontsika mila fahamatorana. Fandiniana ny tenin'Andriamanitra mila matotra ianao. Misy ianao mamaky tenin'Andriamanitra tsy zavatra fantatrao. Inona no vakianao? Satria tsy eo le fanahy masina, mbola maty le fanahy. Zay lazain'i Jesosy hoe mila mitsangana ianao. Mila mitsangana ianao amin'ny fotorotoro zavaintsika teo le fiderana. Fotorotoro tady an'i Jesosy. Jesosy zao mbola tsy fantatro zao. Afao ny fahazazana ara-panahy aho. Amen. Halleluja. Fa raha hoy ny anankiray izaho an'i Paoly, ary ny anankiray kosa izaho an'i Apolosy, moa tsy olona ihany va ianareo? Halleluja. Paoly, hoy le Korinto zany, ny fiangonana Korinto. Zahay
zahay any Paoly, zahay any Apolosy, zahay any Anna, tsy haiko tsony. Alléluia. Zahay any groupe Anna, zahay any groupe zao, zahay any groupe zao. Alléluia. Jesosy diratsika amin'ny lanitra, amen. Jesosy diratsika amin'ny lanitra, amen, amen. Zahay ny fiangonana zao, zahay ny fiangonana zao, amen. Tsara sa mana fiangonana tondrany tompo atsika, alléluia. Tsy mandany zay aho sa mana fiangonana tondrany tompo atsika. Fa le fitenitsika azy mihitsy ny tenen'ny Paoly eto, tenen'ny Jesosy eto hoe zahay an'izao, zahay an'izao, amen. Matotra atsika amin'ny fanarahan'i Jesosy, Jesosy na raha atsika, Jesosy ny lohan'ny fiangonana, amen. Le fahazazana ara-panahy zay, amen. Tohizany amin'ny 15 koa, inona moa Apolosy ary inona Paoly? Inona zany reo? La ireo nirehariatsika. Mirehariatsika amin'ilay olona le mpitarika, amen. Tsy mirehare amin'ireo tsika, Jesosy ny rehariatsika. Reo olombelona no arian'Andriamanitra ihany koa. Mpanompo ihany izay nahatonga anareo ho mpino reo. Izay mpanompo izy ireo nahatonga atsika nino, nampalala atsika ny Jesosy. Fa tsy io nindraindray tsika. Fahazazana ara-panahy daholo zany. Izay le tenen'ny le Efesiana le adaladala, miadaladala. Tenen'ny Jesosy mihitsy hoe adala. Amen. Izay nahatonga anareo mpino ireo dia samy araka ny men'ny tompo azy avy. Izaho namboly, ireo zany ireo mpitarika ireo samy men'ny tompo fanomezam-pahasoava hitondra ny tompo azy. Amen. Efa nisy olona toerana anankiray hitondra ny tompo azy, avelao izy amin'izay hitondra ny tompo azy, amen. Aza sena resaka zao, amen. Zany daholo le fahazazana ara-panahy, zany daholo le tenen'ny Jesosy mila hialantsika, amen. Izaho namboly, Apolosy nandena. Zany hoe nisy ao zany namboly nikolokolo anao, nisy ao nandena, amen. Fa Andriamanitra no mampitombo. Jesosy no mampitombo ny ara-panahintsika io. Jesosy no tadiavo hampitombo anao, hampiala aminao le fahazazana ara-panahy. Jesosy, tsy olombelona mihitsy, tsy izaho mihitsy, tsy olombelona mihitsy hampitombo atsika fa Jesosy zay tadiavintsika andro manala. Raha mitady an' Jesosy tsika mifotsika toa. Hitan'i Jesosy zay zavatra ilay, izy amin'izay mampitombo anao dia miala anao amin'ny fahazazana ara-panahy automatique. Automatique ianao miala amin'ny fahazazana ara-panahy. Ny fanahy masina mameno anao amin'izay mitarika anao manomboka eo. Amen. 3 taona, 4 taona nandrain'i Jesosy ianao zaza ara-panahy foana. Tsy normal zany. Ka dia tsinotsinona izay mamboly na izay mandena fa Andriamanitra izay mampitombo no izy. Tsinotsinona ho izy ny tena Andriamanitra, tsinotsinona le mamboly, mampitombo, mitarika atsika, tsinotsinona na izaho eto. Tsinotsinona fa ilay Andriamanitra mampitombo atsika no zava-dehibe, lehibe indrindra, tadiavintsika andro aman'alina, tadiavo Jesosy fa io no mampitombo anao. Io no lalana, io no fiainana, izy le fahamarinana. Amen. Ary iray ihany no mpamboly sy ny mpandena, nefa samy handray izay valim-potoany avy araka ny fisasarany izy. Iray ihany reo, na izy Paoly, na izy aty, iza koa tenenao Apolosy, na izy Timoty, iray ihany. Iray ihany reo, fa samy nitondra ny tompo an'ny tsirairay. Indray nientiny ao amin'ny Paoly, ny nientiny ao amin'ny Apolosy. Dia Jesosy amin'izay mampitombo an'izy ireo arakaraka amin'ny toerana izay tondra ny tompo azy. Jesosy amin'izay mampitombo anao.
an'izay tena mandeha amin'ny fahamarinana teneniko eto. Iny tena Andriamanitra fa eto izay nampahalala amin'ny fahamarinana fa samy handray ny valim-pitiany avy araka ny fisasarana izy. Dia ireo samy handray ny valin-asany, samy handray valin-asany tsika rehetrarehetra io. Amen. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Izany hoe izy ireo zany mpiara-miasa amin'ny asan'Andriamanitra, sahan'Andriamanitra, ampiasain'Andriamanitra, fitaovan'Andriamanitra, fitaovana ny olona mitarika atsika, mampianatra atsika, fitaovana fotsiny. Dia tsika no arafitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Itsika no arafitra. Salan'ny trano tsika arafitra. Trano zany amboarina. Amboarina io trano dia mila arafitra, mila rindrina, mila fer, mila maro ny zavatra ilainao amin'ilay trano. Dia arafitra tsikelikely mandra-pahatonga ho tsara ilay trano. Tahaka an'izay koa tsika arafitra tsika ilay trano, tsika ilay tempoly. Dia amboarina tsikelikely, arafitra tsikelikely. Fa eto Paul reraka amin'ny tenin'io fiangonana tao Korinta satria mbola le adaladala. Dia miverina amin'ilay thème tsika teo, ilay ten'Andriamanitra teo tsika, Efesiana 5:5. Amen. Izay zany ilay fahadalana amin'ny fahazazana ara-panahy. Aza mieritreritra ianao 4 taona, 3 taona andrain'i Jesosy mbola zaza ara-panahy ihany. Ianao izay mihaino zao video zao, nizanizy ianao mihaino. Alléluia. Aza mijanona amin'ny fahazazana ara-panahy. Tadiavo Jesosy ampitombo anao. Tadiavo. Zaza koa zaza ara-panahy nandrain'i Jesosy. Fa nitady an'i Jesosy aho. Amen. Nitady azy aho. Dia arakaraka tadiavako azy no mampitombo ahy, nahalalako zavatra maro. Amen. Fa raha zany niankina foana, niankina amin'ny Paoly, niankina amin'ny Paulosy foana aho. Fahanana foana. Na ny mpianatra tsy ny fahanana foana nge. Fa rehefa avy eo zareo nandeha amin'izay. Izay hoe mitsangana hoy izy amin'ny maty. Aza velao maty ny ara-panahinao, aza velao maty. Io tsy vita mpanompon'Andriamanitra io. Fanahiko ity tsy vitany Jesosy nitondra nanombo ny tenany teo amin'ny hazofijaliana. Ho aisoanao. Io fanahintsika raha tiatsika ho velona, ho velombelona dia tsika mitady an'i Jesosy. Amen. Dia mifandray amin'ny fanahin'Andriamanitra ilay fanahintsika maty. Satria fahafatesana ara-panahy ny tenenina eto. Dia sain'i Jesosy mitsangana antsika mitady azy mba ho velona ilay fanahintsika. Fa raha tsy izay ho maty foana io raha eo ianao hijanona eo foana. Alléluia. Ka araraotra izy ny andro azo anaovantsao, fa ratsy izao fiainana izao andro ratsy izao. Izao no raraotan'ny kristiana, mila manararaotra antsika amin'izao andro ratsy izao. Tsy hoe miaratsy ny fiainana, miasatra ny vidim-piainana, dia vao maika antsika, vao maika mihazakazaka ihany koa mbola andeha antsika mihazakazaka mitady vola andro. Fa le andro sarotra mihitsy no hitadiavanao an'izao satria rehefa avy eo tena hoe tsy afaka hitady azy intsony ianao, tsisy fotoana intsony rehefa avy eo. Dian'izao le fotoana itenenan'i Jesosy, dian'izao. Raha hiandry asiana koso foana ianao. Raha hiandry asiana koso foana rehefa mihamafy le fiainana, sahirana amin'izay rehefa avy eo. Halleluia. Mbola hiandry an'i Paoly, hitady an'i Paoly foana ianao. Paoly koa miady ny ainy. Halleluia. Amen. Ka raha ohatra izy ny andro azo anaovantsoro, izao le andro azo antsika anaovantsoro havana malala. Izao le andro afaka hitadiavantsika an'i Jesosy. Ao anatin'ny tribulation tsika vao hitady an'i Jesosy.
tara. Amen. Ahoana moa le hoe mitady an' Jesosy? Ahoana hoe le anararotanao? Amen. Voalohany indrindra anararotanao hitady an' Jesosy, ianao mitokana mitady an' Tompo. Tokana ianao mitady an' Tompo. Tsy haheno feon'ny fanahy masina mihitsy ianao raha tsy mitokana. Tsy haheno feon'ny fanahy masina ianao raha tsy mitokana. Mitady an' Jesosy. Alleluia. Tsy ao anatin'ny fifadikana. Amen. Sy mifady ny ratsy rehetra. Izay le teny Jesosy hoe mila manararoatra dian'izao tsika. Diany mbola misy fotoana. Ho avy ny andro mahory, tenenina foana eto. Tenenina foana isan'andro sa minitra segondra. Na tiatsika na tsy tiatsika. Ataotsika ahoana zany hifikitra hafatra rehefa tonga andro mahory io raha tsy ao ny fanahy masina, raha tsy manana fanahy masina tsika. Alleluia. Fa ratsy izao fiainana izao. Miaratsy izao fiainantsika izao. Miaratsy ry ara malala izao fiainantsika izao. Aza metehitra amin'olo. Metehitra. Zokiko izay andafy mipetraka any. Zokiko izay a Canada. Mamako izay a France. Manam-bola be. Andefa vola ho ahy. Zaho miasa milionera amin'ny patronko. Iava malala. Mbola miankina amin'izany tsika. Zany daholo le fahazazana ara-panahy. Zany daholo le fahadaladalana. Miankina amin'i Jesosy. Fatokisana an' Jesosy. Ho avy ny fotoana. Raisiko ohatra zao. Amen. Mihamafy le vidim-piainana. Na le olona isanao mety fa tsy hampeye volanao. Amen. Na le mamanao miasa ohatra ny Canada koa ohatra. Ao anatin'ny crise koa. Pira koa ny any. Tsisy afaka andositra ny fahatezeran'Andriamanitra izay ho avy. Afa-tsy izay miankina amin'i Jesosy, miditra mitady an' Jesosy andro manana. Mipetraka amin'ny fanatrehana. Izay no ahafahantsika mandositra ny zavatra ho avy. Ny vola tsy ahavonjy atsika. Ny asa tsy mahavonjy atsika. Trano tsy mahavonjy atsika io. Tôbily tsy mahavonjy atsika. Alleluia. Tsy mahavonjy io. Tsy mahavonjy ny fanahintsika. Amen. Dian'izao fataro inona ny zavatra ratsy mbola mamatotra anao hialao. Zay mifady ny ratsy rehetra. Mifady ny ratsy ianao. Afaka mifady ny ratsy tsika ry havana malala. Afaka soamantsara. Amen. Lainga ny satana zany miteny hoe mpanota tsy afaka ianao handeha amin'ny fahamarina sy fahamasina. Lainga zany. Amen. Mpandainga tsy iza fa ny ray ny lainga dia satana. Alleluia. Amen. Aoka tsika tsy adaladala tsony. Aoka tsy adaladala tsony tsika. Mihamafy 2023 zao 2024 mihamafy. Mihamafy le fiainana dia ianao vao maika mihamafy koa ianao mihazakazaka mandeha any amin'izao toa zao mitady vahaolana amin'ny vola sy ny harena. Inona ny teny Jesosy amin'ny vola sy ny harena? Tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy mamonoana ianareo izy. Tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy ny vola. Ilaina ny vola. Tsy mahavonjy ny fanahintsika ny vola. Amen. Amin'izao vaninandro farany izao tsika mbo mieritreritra hanao trano, hanao villa be, hanao izao. Raha sitrapony Tompo izany tanteraka.
Raha aminahy manokana aloha dia ny ara-panahiko ny voalohany indrindra. Manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Amen. Ary noho izany dia aza manao adaladala faoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo. Mila fantatsika ny sitrapon'ny Tompo. Mila fantatsika rehetra ny sitrapon'ny Tompo. Noho izany izy dia aza manao adaladala. Izany hoe tsika mihitsy izany no miadaladala tsika mihitsy. Afaka miala soamantsara amin'ny fahazazana ara-panahintsika. Afaka miala soamantsara amin'ny adaladalana tsika. Mba hafantarantsika ny sitrapon'ny Tompo. Tsika miadaladala tsy hahafantatra ny sitrapon'ny Tompo mihitsy. Raha tsika mbola ao anatin'ny zaza ara-panahy tsy hahafantatra ny sitrapon'ny Tompo. Zaza izay na ny tany lava ianao tsy fantatrao ny sitrapon'ny Tompo amin'ny fiainanao. Amen. Inona ny sitrapon'ny Tompo aminao? Inona ny sitrapon'ny Tompo amiko? Tadiavo izy dia amin'izay ny alalanao ny sitrapony. Amen. Tadiavo dia mbola ho hita Jesosy, tadiavo ry havana. Ny fitadiavantsika azy eo amin'ny fanatrehany mandrakariva. Anisy koso foana antsika asiana koso foana. Ry havana. Zaho zao tsy afaka hitsangana hiaraka aminao eo amin'ny fanatrehan'ny Tompo rehefa tonga izay andro izay. Zaho zao tsy afaka hiady ny ainao intsony rehefa mihamafy ilay fiainana. Fa hiady ny vatako koa zao. Amen. Le fiverenana ara-panahiny. Tsy voatery ianao tonga dia hita dia lasa nijangajangana tsy izay. Fa na eo ihany ianao fa efa miankina amin'ilay zavatra hita maso. Lasa ohatrany hoe le finoanao zany tsy mitombo tsony. Tsy ao tsony le finoana fa maty le finoana. Lasa le zavatra ny tany ny ankinanao fa tsy Jesosy. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe raha tonga izy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambony tany satria maro ny hemitra. Maro ny hemitra. Timoty voalohany toko 4 efa nentsika teto. Timoty voalohany toko 4. Ny fiemorana any amparany any izy. Mihemitra amin'ny finoana. Manaiky le fampianaran'ny demonia, manaiky ny fampianarana tsy izy. Alléluia. Fampianarana tsy izy dia le zavatra ny tany. Miantetra amin'ny zavatra ny tany. Amen. Tsy hita tsony ny herin'Andriamanitra ao aminy. Ka lasa le finoany miankina amin'ny asany, miankina amin'ny volany, miankina amin'ny vadiny, miankina amin'ny pastera, miankina amin'ny mamany, miankina amin'ny zanany. Ny fiainantsika miankina amin'ny Jesosy. Alléluia. Aoka antsika zany hitady ny Tompo mba halalantsika ny sitrapony. Halalanao ny sitrapony. Halalantsika ny sitrapony. Amen. Ary aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy. Vaoka ho fenoina ny fanahy. Aoka ho izy tsy ho mamy divay ianareo. Divay dia farany azontsika voarina sarany hoe toaka. Olona mamy zany sarany olona mamy. Ka olona mamy zany ahoana? Miteniteny foana. Olona mamy zany manao zavatra tsy tompon'ny tenany izy. Misy azafady fomba fiteny mamy izy tsy tompon'ny tenany dia mandeha ohatra hoe mandeha amin'ny toilette izy dia everiny ohatra hoe eo amin'ny fandriana izy dia everiny toilette iny. Dia izy manao maloto satria izy mamy tsy tompon'ny tenany. Ary aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy. Aza ho mamy divay n'izao tontolo izao tsika. Toaka teneniko tao zay fa eto indray koa ny divay n'izao tontolo izao.
mamony zavatra n'izao tontolo izao, mamony rindrarindra n'izao tontolo izao. Misy fanaranam-po be amin'izany, manara-po anao amin'izany zany le avy amin'ny ratsy. Mamony divay ny teniteny foana n'izao tontolo izao. Tafiditra any am-piangonana ny fiteniteny tsy voahevitra daholo. Alléluia. Mamy, le tenen'ny mamy eto dia zay, fanaranam-po. Fanaranam-po amin'izao fiainana izao. Manara-po anao mandeha amin'ny plage, manara-po anao mitsangatsangana. Lasa zay le mamony divay anao, ny divain'ny Babylone. Io le Babylone apokalypsy teneniny. Le fitiavana izao tontolo izao. Misy tsy fantatsika le hoe fitiavan'izao tontolo izao, le hoe tenen'i Jesosy zay rehetra misakaiza amin'izao tontolo izao fa avalin'Andriamanitra. Misy tsy fantatsika le hoe filan'izao tontolo izao. Maro be le filan'izao tontolo izao io. Aza ho maminy anao fa mbola fahazazana ara-panahy daholo zany. Mbola adaladala daholo zany ao anatin'izany. Le mbola manenjika lamaody, mbola miazakazaka anao anniversaire. Amen. Miazakazaka fety ary à gauche à droite ary nefa ny ara-pananao tsy fantatra hoe anao ao. Mamony divay izao tontolo izao tsika. Tsika ty amin'izao tontolo izao ty fa tsy manao ny fanaon'izao tontolo izao. Zara tany amin'izao tontolo izao mankalaza ny fahaterako foana isan-taona. Fa rehefa nanarin'i Jesosy amin'izay dia tsy mankalaza intsony. Amen. Nanariny ary meny nofo mihitsy aho tamin'izany. Nomboko teo tsy mahataitra anahy intsony zany. Niza itenena meza fotsiny. Alléluia, fahazazana ara-panahy daholo zany, le adaladala. Amen. Misy tsy azontsika le izy le fanaon'izao tontolo izao. Tsy voatery lamaody ihany le fanaon'izao tontolo izao. Tsy lamaody ihany io. Fandehanana amin'ny restaurant miengitrengitra avec talon saucisse. Amen. Dinio, aiza ny place misy anao, ny place misy ahy. Fantaro hoe za zany ve mandeha ara-panahy sa mandeha ara-nofo, fantaro. Tsangatsangana dia ary izay lasa. Ino amin'izay rehefa tao tonga any amin'ilay fitsangatsangana resa be tsisy mahavoka tsona dia ray ary. Ina natezitra an'Andriamanitra ny Japon? Nahatonga an'Andriamanitra nandringana ny Japon. Le fitanjahana tonga le tsunami tany Japon izy. Le mibribridana eny amin'ny plage dia lasa koa ny fiangonana mandeha eny amin'ny plage. Mibebatsika, tena mila bebaka tsika miala miadaladala an'izao tontolo izao. Mamony divay izao tontolo izao. Tsika ty amin'izao tontolo izao fa tsy manaraka andreo tsika. Amen. Alléluia. Mila famatorana ara-panahy tadiavin'i Jesosy 2023. Famatorana ara-panahy. Tena hitany voninahitry ny tompo anao. 2 + 2 4 + 3 7. Isa 7. Fataterahana. Perfection. Famatorana te hazo ny gloire te mbola misokatra ny varavaran'ny lanitra amin'izao. Mandatsaka amin'ny fanahy. Fa hikatona io. Hikatona. Amen. Tsika mbola miadaladala. Alléluia. Ialao le fahamamoany izao tontolo izao. Le filana maso amin'ny Jona 1:2-5:10. Dia hoy isika midera alléluia, amen. Alléluia. Riava malala mifoa aza tsika masom-panahy tsika mifoa. Mila mahafantatra tsika hoe aiza ny place misy ahy.
eto tsy manenjika nizaniza za tsisy resaka manenjika nizaniza ho afanay masina mampiteny de miteny za tsisy zavatra homaniko zany rehetra afa hoe homaniko hoe ataoko amin'ny taratasy de homaniko teneniko tsia zaho mivavaka ao meny tompo teny de eo de mitory de zay te ampiteneny fanay masina ana io. Amen. Halleluja. Aoka atsika tsy ho mamo ny divain'izao tontolo zao io fa fanarotanao amin'ny ratsy zany. Amen. Jereo moa amin'izao tontolo zao feno tsikombakomba, feno kolikoly, feno fanavakavahana, de atsika nefa manaraka an'izay ihany koa. Rehefa fatatsika zavatra tsy mahasoa, rehefa fatatsika zavatra tsy hitondra makaiza, tsy mandeha araka ny fanahy, tsy eo fanay masina ialao, zay le mila fahamatorana, mahafoy ny zavatra rehetra, zay le mahafoy ny fanaon'izao tontolo zao ianao. Tsy voatery akanjo ihany io. Amen. Misy cinéma de lasa koa ianao nefa cinéman'izao tontolo zao. Mba mitsangatsangana ohatra zao. Any ianao mitsangatsangana, iny fotsiny de efa miala amin'ny fanahy masina. Fanahy masina tsy mahaza. Mba fatatsika ve Andriamanitra zany sary-piaro amin'ny fanahy no latsadadakiny fotsiny zany fanahy masina. So de tsy fanahy masina ary mampiteny sy raha atsika. Halleluja. Fanahy masina zany mitoerana masina. Masina. Amen. Enao mbola taitaitra lamaody, anao mbola taitaitra mahita olona tiako akanjo anao ohatra zao koa zay. Nanao ohatra misy concurrence zany de hita nahatrany amin'ny fiangonana hita zany. Halleluja. Mamon'izao tontolo, babon'izao tontolo zao tsika fa tsy babon'i Jesosy. Amen. Halleluja. Mitaky atsika zany Jesosy hiala amin'izany fahadaladalana zany. Amen. Hiala amin'izany tsika. Ten'Andriamanitra Matteo 7 de mazava tsara hoe tsy izay rehetra manao mitombotomboka izy rehetra amin'ny fanjakany lanitra. Tsy izay manao mitombotomboka izy, fa izay manao ny sitrapony ray. De ity teneny hoe mila mahafantatra atsika ny sitrapon'i Jesosy. Mba haizantsika hamindra, mba haizantsika handeha. Fa raha tsy izay tsika tsy hafantatra mihitsy fa mandeha fotsiny amin'izao tsika, mitovy amin'izao tontolo izao ihany. Na de hoe kristiana, kristiana religion, kristiana fahazarana fotsiny. Amen. Mialatsiny fa za tsy hoe manenjika an'izany fa manazava za le tenin'Andriamanitra. Amen. Azao ny antsoan'ny tompo de tsy afaka miala amin'izay ny antsoan'ny tompo ninina. Satana miezaka foana mandrava sy ny sisa fa tsy ny sitrapon'olombelona ataoko fa ny sitrapon'ny tompo. Amen. Halleluja. Afantatsika hoe sitrapon'olombelona tsy ny sitrapon'ny tompo, tsy sitrapon'olombelona ataontsika fa sitrapon'i Jesosy zay ny antsoantsika. Ahoana ny alalantsika ihany koa sitrapon'olona. Rehefa tsika manao sitrapon'ny tompo tsy mety rebereben'olona tsony. Halleluja. Izay le hoe matotra ianao amin'ny Jesosy. Rehefa hainao fahotana io, tsika manana fanahy masina. Raha ao anatinao ary le fanahy masina, nahoana ianao no mbola mety rebereben'olona. Rehefa fantatrao nefa fahotana le izy. Fantatrao nefa zavatra tsy mety. Zay le mbola tsy matotra ianao, mbola zaza ianao. Satria ianao mbola tsy sahy ianao zany hiteny an'le olona, tsy sahy ianao miala. Amen. Mbola olombelona ny atahoranao. Tsika tsy matahotra olona, matahotra plasy. Misy ny sasany matahotra voninahitra, very voninahitra, very laza. Amen. Matahotra tsy handray anjara.
matahotra tsy ahazo toerana. Amen. Asandratry ny tompo foana ianao rehefa ianao ilay natsoina na ny anaty lakato ianao atsoiny Jesosy avy any ianao. Amen. Alainy avy any ianao. Amen. Tsy hazakazahana io. Misy olona tsy natsoiny tompo nefa mihazakazaka manao asan'ny tompo. Halleluja. Kapoka n'Andriamanitra amin'izany eny antsika niaran'izany antsika ihany. Halleluja. Ka 9:20 ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny firana ary ny tonikira panahy dia mihira sy mikalo ao am-ponareo ho an'ny tompo. Zay zany takian Jesosy amintsika. Mifampilaza amin'ny salamo. Mila mifampilaza, mifampijoro vavolombelona, mijoro vavolombelona, manambara ny hatsaran'ny tompo. Misy ianao vao manomboka mijoro vavolombelona, ao ny fialonana, ao ny fankalana. Amen. Zay le fahazazana ara-panahy. Ianao iteny an Jesosy, hovainy le resaka. Ianao nambaran'i Jesosy, hovainy le satria izy tsy te hihainao an Jesosy. Riavana malala. Alleluia. Aiza ho aiza antsika kristianina amin'izao. Efa zao vandandro farany. Mifampilaza azy amin'ny salamo sy ny firana. Izay no takian Jesosy antsika. Mifampilaza. Miteny an Jesosy. Jesosy ny tokony tsy ho afaka eo am-bavantsika. Vakiko Zakaria. Tarihan'ny fanahy masina anazy Zakaria. Zafady Malakia. Malakia 4:1 izy iny manambara an'io. Amen. Saotra fanahy masina. Malakia 4:3. Malakia 4:3. Andininy 4:40 ka hatramin'ny 4:20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany izay natahotra n'Andriamanitra dia samy niresaka tamin'ny namany avy. Eno tsara teny Andriamanitra. Ary tamin'izany izay natahotra ny tompo dia samy niresaka tamin'ny namany avy. Ary ny tompo ny haino ka nandre izany. Riavana. Amen. Tsika rehetra zay mihaino zao video zao na iza ianao. Halleluja. Miteny an Jesosy ve tsika sa isaky mifankahita dia ianona nanao an'izao? Isaky mifankahita problème ny fiainana, isaky mifankahita resaka olona. Amen. Halleluja. Ary tamin'izany izay natahotra ny tompo dia samy niresaka tamin'ny namany avy. Izay natahotra ny Jesosy. Raha ianao matahotra ny Jesosy, rehefa miresaka amin'ny namanao ianao, teneno Jesosy, torio Jesosy. Amen. Halleluja. Ary ny tompo ny haino ka nandre an'izany. Jesosy mihaino antsika. Eto tsika zao, eto Jesosy. Mandeha tsena tsika, eo Jesosy. Mandeha miasa tsika, eo Jesosy. Naiza le atsika, eo Jesosy. Eo amin'ny fanatrehan'ny tompo foana tsika rehefa tsika atao hoe kristiana natsoiny Jesosy. Rehefa atao tsika hoe natsoiny Jesosy tsika io no fidiny, natsoiny tany tsika nandrainy Jesosy sy ho tompo sy mpamonjy fiainantsika. Dikan'izay ny fanahy masina eo. Le fanahy masina eo. Le fanahy masina misy manko tsy azotsika. Le fanahy masina misy ivelany ihany izy. Mbola ivelany izy. Amen. Dikan'izay Jesosy mbo ivelany na dia hoe nandrainy Jesosy ianao. Fa eo ianao le hamasiny mihamasina dia rehefa toerana masina ianao midina amin'izay fanahy masina miditra ao anatinao. Halleluja. Amin'iny le famatorana ara-panahy. Fanahy masina tsy mitoetra amin'ny fahazazana ara-panahy. No, tsia. Ataon'i Jesosy ahoana zany hampiasa olona zaza ara-panahy? Ataon'i Jesosy ahoana? Amen. Izy saro-piaro amin'ny fanahy masina. Tsy homemeny foana io. Nahita tsika ny Elia. Zay notsahan'ny fanahy masina, ampiasan'ny fanahy masina zaza ara-panahy. Daniela, Davida, nahita fahazazana ara-panahy amin'izany tsika.
Marina tsika voalohany andray an Jesosy tsika zaza, fa rehefa avy eo tsika mihamatotra. Amen. Reo olona nanodidina ny Daniela, reo namany nanometsiny azy, namaly Daniela, tsy namaly, fahamatorana ara-panahy zany. Na tsy pena andavaky ny liona, fahamatorana ara-panahy. Halleluja. Fa le fiangonana amin'izao tsy haiko hoe mifona Jesosy tena hoe mila mibebaka atsika. Mila mibebaka ary mila fantaritsika hoe fampianarana marina ve le fampianarana raha atsika. Mitory ny fahamarinana sy ny fahamasina sy ny fiverenan'i Jesosy ary ny hidirana amin'ny fanjakany lanitra ve. Halleluja. Ary ny tompony haino, ary ny tompony haino ka nandreny zany, ary nisy boky nisoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an'Andriamanitra sy mihevitra ny anarany. Soratana reo rehetrarehetra tenenintsika io. Ino zany nosoratin'i Jesosy amintsika? Ino nosoratin'i Jesosy nefa tsika resaka tsisy resaka salamo firana, tsisy resaka fijonjomena, tsisy resaka momba an'i Jesosy. Inona nosoratin'ny anjely eo? Inona nosoratin'ny anjely aminao? Alléluia. Fahatsiarovana soratin'i Jesosy, ny daty, ny era izay rehetra ataontsika io. Voasoratra. Alléluia. Na izy tsika tsy miteny amin'izy izy tsika fa ny fotsika fisainantsika koa voasoratra. Sao dia tsy miteny ihany tsika nefa ny amin'ny fotsika ao maloto, amin'ny saintsika ao maloto. Misy anjely ao manoratra. Verina foana angamba zany. Misy anjely manoratra foana. Raha tsika matahotra an Jesosy, raha tsika olona mandeha amin'ny fatahorana an Jesosy, dia tokony Jesosy foana ny reharehantsika sy indraindraitsika. Fa tsy olona. Hitantsika amin'izany ilay sitrapony dia zavatra tadiavin'i Jesosy amintsika. Misy boky lehibe ao manoratra. Efa tsika mahita ny namantsika iny resahantsika. Ary andiny fahavalo ambin'ny folo, ary ho rakitra soa ho ahy ireny amin'ny andro izay ho tendreko. Rakitra soa ho atsika reny. Rakitra soa. Izany hoe fahatsiarovana apetraka an Jesosy. Ty zanako tia isan'andro izy miresaka amiko foana. Ty zanako tia vao mandeha dia izaho foana ny teneniny. Dia inona ny zava-mitranga? Misy andro iray mety ao anatin'ny olana be ianao, ao anatin'ny problema be ianao. Amen. Toy izao hoe, hoy ny Tompo Andriamanitra maro, ary ho antra azy aho toy ny olona antra ny zanany lahy izay manompo azy. Ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka, dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Eto, le miteny hoe manompo an'Andriamanitra, miavaka ny manompo sy ny tsy manompo, sady avec selfie. Miavaka manompo sy ny tsy manompo fa navita trano be, manao selfie. Miavaka manompo sy ny tsy manompo andombo, navita mariazy sy ny zany. Nefa anao amin'io anaty fahotana. Tsy ary avy mazava le tenin'Andriamanitra eto. Ho hita amin'izany izy ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka, dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Ny manompo an'Andriamanitra teneny eto, dia le olona matahotra azy. Fa tsy resaka le zavatra harenjo toy izao. Io zay efa navita trano be. Io zay efa tena nahavita nanao asa be, asan'Andriamanitra. Io zay efa nanao fanampiana. Seigneur Jésus. Amen. Nefa ianao amin'io ao anatin'ny tsara le izy, tsara. Raha tena avy amin'ny Jesosy tsara. Alleluia. Fa ny devoly ihany koa. Ny devoly ihany koa dia manome fitahiana koa. Efa nisy nazavaiko teto hoe le anjely anaky bara Jésus, le anjely bara Jésus izay miteny hoe ameny fitahiana kristiana anankiray dia tena ampitomboiny le fitahiana ho aminy, nefa miaina amin'ny fahotana ihany le kristiana. Hitantsika le fandriky ny devoly. Fa iny fitahiana tsy avy amin'Andriamanitra iny fitahiana iny. Amen. Tsy raharahan'ny devoly zany hoe manan-karena anao, anatrano, anatokotany, anatobe, tsy ahoan'iny zany. Fa le fananao handehany amin'ny helo ny tanjona. Amen.
le fanahinao handehany amin'ny fahaverezana iny ihany kalkilevany miandry tokana fotsiny izy le andro iray hoe satria tsika na fahafatesana na fiavian'i Jesosy. Iny ambenany, iny tanjon'ny Satana hitondrany fanahinao any amin'ny fahaverezana. Tsy resaka harena mihitsy, tsy problemany zany. Ka amin'izao tsy hita intsony ny hazo fijalian'i Jesosy, fitoriana hazo fijalian'i Jesosy fa le fitoriana le zavatra ny tany. De miazakazaka ny kristiana amin'izao amin'ny harena. De lasa hoe tsy manompo an'Jesosy anao rehefa hoe mahantra. Iza ny teny antsika amin'izany? Halleluja. Hitantsika zany eto asain'i Jesosy zany tsika hoe halleluja. Asain'i Jesosy zany tsika hiala amin'izay adaladalana zay. Asain'i Jesosy tsika andeha anambara, hitory, hiteny hatsaran'i Jesosy amahazanany atsika. Raha ianao miteny hoe zanakan'i Jesosy ianao, Jesosy foana indraindrao ry havana malala. Aza manaiky ny sitrapon'olona ianao, aza manaraka ny sitrapon'olombelona. Amen. Tsy ny sitrapon'olona ny rahantsika fa ny sitrapon'i Jesosy izay nifidy atsika. Inona ny tenin'i Paoly? Raha mbola mitady sitraka amin'olona hoy izy dia tsy azo lazaina mpanompon'i Kristy, tsy azo lazaina mpanompon'i Jesosy tsika. Raha mbola mitady sitraka amin'ny namanao, sitraka amin'ny vadinao, sitraka amin'ny ankonanao, sitraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra, tsy azo lazaina kristianina zaho. Za mihaino fampianarana, za misy groupe, manana groupe. Amen. Tsy manenjika groupe, tsy manenjika mpanompon'Andriamanitra, manaraka mpanompon'Andriamanitra, manaraka fampianarana. Amen. Fa tsy mitady sitraka amin'io fa sitraka avy amin'ny Jesosy. Amen. Ary miankina amin'ny Jesosy fa tsy miankina amin'ireo. Halleluja. Ry havana malala. Amen. Fotoana zao hisokafan'ny masom-panahintsika. Fa tsy hita intsony le fahamarinana, tsy hita intsony le fahamarinana ankehitriny. Takotakonana le fahamarinana. Misy ny sasany mitory fahamasina tapany tsy toriana. Misy tena mahalala fa tsy ambarany fahamarinana. Sady izy tsy hiditry ny lanitra, no kristiana tariny eo koa tsy hiditry ny lanitra. Amen. Halleluja. Amaramarana ko azy zarao le video mba hikasihan'ny tompo fanahy mba ho voavonjy. Amen. Mba maro voavonjy. Amen. Mba halala ny fahamarinana. Misaotra amin'ny andininy manaraka tononkira panahy dia mihira sy mikalo ao am-ponareo ho an'ny tompo. Dia eto koa moa zany le tononkira tenenina eto dia le mihira manao hira fiderana. Fa eto koa tsy fiderana misy. Izao mila fantatsika, misy le fiderana na misy le fiderana séduction avy amin'ny fanahiny sirainy dezao. Na mihira ianao tsy fanahin'Andriamanitra no mihira ao anatinao, tsy le fanahin'Andriamanitra. Amen. Fa le esprit de séduction no mampihira anao. Amen. Halleluja. Mila fantatsika zany misy le fanahy misandoka mampihira anao, misy le tsy fanahy avy amin'Andriamanitra le izy mampihira anao. Amen. Dizana ty afa mideran'i Jesosy. Nefa esprit de séduction ao anatinao. Fanahy zazavavin-drano. Halleluja. Ry havana malala, ianao zay mihaino zao video zao, ianao rehetra zay mihaino zao video zao, kristiana ny rain'i Jesosy toy sy mpamonjy. Tadiavo aloha ny fanahy masina, tadiavo Jesosy. Aza maika mandray micro. Aza maika mandray micro. Mila fantatrao no marina ianao, iza marina ao amin'i Jesosy. Mandeha ranofo ve sa saram-panahy? Tan'izao voalohany nitenenan'i Jesosy an'izany tena naharary. Nanomboka tena Jesosy zany.
tena hoe namboarin'i Jesosy amin'izany rehetra zany aza maimaika. Amen. Alohan'ny tondrany ana amin'izany rehetrarehetra, alohan'ny tondrany amin'izao Usain sy ny sisa zany. Amen. Mila amboarin'i Jesosy aloha tsika voalohany indrindra. Inona misy ten'Andriamanitra ma zay raha mbola tanora ampifanahy koa zany izy, mbola tanora dia aza maika ho izy. Ina ma teny tsy tadidiko any amin'inona misy an'ilay izy, misy an'izay ten'Andriamanitra zay. Fa ianao zany mila matotra ara-panahy ianao vao afaka miditra amin'ny asan'Andriamanitra. Azonao antoka tsara ve ianao fanatsohin'i Jesosy? Azonao antoka tsara ve fa ao anatinao ny fanahy masina? Sao dia hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra. Amen. Fa samy ho tsaraina amin'izay natao no tsaraina antsika. Halleluia. Amen. Misy zavatra tsy antsoin'ny tompo antsika nefa hidira antsika. Halleluia. Misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, sady mifanaiky amin'ny fahatahorana an'i Kristy. Izay hoe misaotra ny tompo mandrakariva antsika ary manaiky amin'ny fahatahorana azy. Antony fisaorana ataontsika dia manaiky an'i Jesosy tsika amin'ny fahatahorana, amin'ny tahotra sy ny ovitra, amin'ny fanompoantsika azy. Halleluia. Mila matahotra ny tompontsika amin'ny zavatra rehetra. Mila matahotra azy tsika. Nisy fotoana zany andeha amin'ny toerana anankiray. Nisy fotoana andeha amin'ny toerana anankiray dia ilay toerana zany eritreretra hoe rehefa ianao zany andeha amin'ny toerana anankiray raha tsy ny rahan'i Jesosy ianao, rehefa tsy hitory ny filazantsara dia ianao any. Fa resaka olona andehananao, olona hiteny zavatra maro sy sisa, ianao no voaloto any. Amen. Dia aza mandeha. Zay ilay sitrapona avy amin'izao tontolo izao, ilay sitrapona avy amin'olona. No nitahotry ny namanao dia lasa ianao, no nitahotry ny vadinao dia lasa ianao. Matahoran'i Jesosy. Amen. Tao voalohany Jesosy zay ilay mitondra ny azo fijaliana. Ohalan'ny namanao io ianao rehefa tsy mety hiaraka amin'ny foana. Ohalan'ny vadinao ianao rehefa ka mbola tsy nandray Jesosy vadinao, rehefa ianao tsy misy zavatra hoe tsy avy amin'Andriamanitra ny zavatra ataony, hajainao ilay vadinao. Fa misy zavatra ataony tsy araka sitrapon'Andriamanitra, tsy afaka naraka an'iny ianao. Raha misakanao vadinao hoe aza mandeha am-piangonana ohatra, na aza mivavaka ianao. Na am-piangonana tsy haiko na iza n'inona mivavaka hidiranao na amin'ny groupe misy anao sy ny sisa. Dia hanaraka an'izay ianao. Amen. Halleluia. Ka zay hoe tsy sitraponao intsony ny atao fa ny sitrapon'i Jesosy. Izay ilay sitrapon'olombelona zay. Sitrapon'olombelona dia hanao ny sitrapony, hanao ny ataony. Ohalan'io namanao ianao, ohalan'ny vadinao, izay ilay hoe enjehina ianareo. Izay nataon'i Jesosy hoe ohalan'olona ianareo noho ny amin'ny anarako. Amen. Mety ohalan'ny mpampiasanao ianao satria hitany ianao na ny fihetsikinao fotsiny na ny fitafianao fotsiny. Amen. Dia hiova fitafy zany ianao satria halan'ny patronao. Alléluia. Amen. Raha ohatra ka hoe azonao atao ny manao fitafy araka hoe hitanao hoe azonao atao, ataovy. Amen. Tsy sitrapon'olona io nataonao, rehefa hoe tsy sitrapon'io mpampiasanao ny arahanao, na hitanao ilay asa tsy mety anao, ajanonao. Izay ilay hoe manaraka ny fanahy masina ianao. Izany hoe tsy olombelona intsony ny arahanao satria ianao fa mponiny lanitra. Ny anarana voasoratra any an-danitra zany ry havana tsy mora. Anaranao voasoratra any an-danitra zao miady amin'ny devoly ianao. Voasoratra any an-danitra ohatra ny anarako, ny anaranao. Dia ianao any amin'ny fanaon'izao tontolo izao ve?
de possible zany ny anarako voasoratra any, tsy possible mihitsy zany. Fa mifady ny ratsy ianao sady misaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao, misaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Ny olona mbola miazakazaka andeha ary misy an'izao ndao any lasa ianao fa tsy tahitra an'izany intsony. Zay le olon'ny fanahy. Amen. Zao koa ny ery fa tsy antsony ianao halleluja. Ny fanahinao fa tsy eto intsony fa amin'ny Jesosy. Amen. Izay le hoe anao mandeha araka ny fanahy. Ny olona mitabataba miresaka anao meno efa tsy antsony na izy miresaka anao ohatran'ny tsy hainao. Misy fotoana le olona miresaka ohatr' izao eo foana miresaka fanahiko tsy eo. Izay le olon'ny lanitra ry havana. Amen. Izay ny tadiavin'i Jesosy miditra amin'ny dimension-tsika supérieure. Mangataka ositra vaovao ianao nefa le ositra angatanao ve mandeha araka ny ositra io ianao. Ho zakanao ve le ositra zay omenanao, ho zakanao ve? Raha olona tsy hay tsy afaka hitondra ositra Andriamanitra tsy andro mbetraretsy fotsiny hoe mpanjaka Jesosy mpanjaka. De izy ianao ianao tsy hainao hitondra ny ositra omeny anao nefa omeny anao ve? Tsy hanome an'izany Jesosy. Halleluja. Mila ferme ianao, ferme. Mila ferme ianao. La mbo ianao mbola hoe maheno resaka anao ianao zao nanao zao mbola ianao le lasa ianao miantso an'le olona mitabataba. Non. Mbo tsy olon'ny lanitra zany. Maty. Ahoana zany hoe maty? Maty nofo zany. Maty zany ny tsy maheno intsony. Tsy maheno ninino intsony. Tsisy réaction intsony vatantsika ty rehefa misy zavatra. Halleluja. Amen. Efa nandeha amin'ilay toerana anankiray zaho. Tonga tany aho. Satria le izy zany asan'ny hoe nandeha zaho zany tsy halala zany dia neziko hoe andeha hitory aho avy any tsy tafatorako, tsy nitory akory. Halleluja. Finaneniko hiran'izao tontolo izao. Niala malakilaky mandeha zay rehefa avy eo. Anifonako ny bebako an-dranomaso rehefa avy eo. Hitantsika amin'izany tsy mora le izy. Le fanahy masina mihitsy. Izany tsisy olona niteny anahy. Fa le fanahy masina mihitsy miteny hoe tsy mety nandehananao any. Tsy any toerana nandehananao. Halleluja. Rehefa fanahy masina manerako anao izy automatique mitondra anao. Halleluja. Zay le hoe tsy sitrapon'olombelona ny rahanao. Tsy sitraponiza fa lay ray ny antso anao. Amen. Fa io mandeha par dingana tondrany tompo anao. Halleluja. Aoka zany tsika tsy adaladala intsony fa vaninandro farany zao. Vaninandro farany. Amen. Aza manaraka sitrapon'olombelona, sitrapon'ny nofo, reo manko reo sitrapon'izao tontolo izao, reo manodidina antsika daholo reo. Dia ianao mila mahatohitra, mila manala le fanahy fahazavan-tsaina efa nangatantsika teto. Aizanao mitondra ny vatanao, aizanao mitondra ny tenanao. Satria le devoly fetsy asiany zavatra eo hatafalatsaka anao foana. Ka zay mahatonga antsika hoe tsy sitrapon'olombelona anao raha antsika. Tsy sitrapon'olona. Ary amin'izay fotoan'izay rehefa anao handeha araka ny fanahy dia efa miomany ianao satria tsy maintsy ianao misy zavatra ngeza be hatrehinao. Ny fankahalana dia efa atao voake. Isaory falio. Tsy fitiavan'olona anao ny fankahalananao dia efa isaoro zany. Izay le hoe misaoro an'izay manenjika anao. Zay le izy. Hatrehanao efa mandeha araka ny fanahy dia isaoro. Ninina resaka heninao na ataon'olona mpangalatra na ataon'ny ninina. Mino anao fa Jesosy hanamarina anao.
Ilay Jesosy ivavahanao anamarina anao. Inona ataony eo dia fa any Jesosy zany rehetrarehetra zany. Amen. Tsy anao tsona andeha kombany vatanao mbola lasa ianao miazakazaka. Zao nataonao anahy. Zao resakinao anahy. Zao nataonao anahy. Mbola le nofombe zany. Amen. Zay le fahadalana asain Jesosy hialantsika. Amen. Ko mahereza antsika rehetra. Amen. Mahereza tadiavo Jesosy. Amen. Tadiavo aza miazakazaka anaraka ny fanaon'ny olona. Manao rakoto dia manao koa ianao. Manao fitafy ohatry zao dia za koa hitovy amin'iny. Nanao zao dia lasa koa mbola le babon'izao tontolo zao ianao. Zay le sitrapon'izao tontolo zao. Tsika nefa mila misaraka amin'izay. Amen. Maneke amboarin'ny tompo. Maneke ianao amin'ny zavatra rehetra. Raha te hazava ianao satria izy miteny amin'ny 4:10 hampazavanao Kristy. Raha te ho fahazavana tsika dia tsy maintsy mandalo mahazaka an'ireo. Mandalo an'ireo manaiky. Zay le sitrapon'i Jesosy. Zay le sitrapon'i Jesosy anie. Tsy sitrapon'izao tontolo zao titsony nataontsika. Na sitrapon'ny mpanompon'Andriamanitra. Zay zao dia misy mpanompon'Andriamanitra mitarika hajainay. Henoinay izay teny fanahy masina omeny. Fa ny sitrapon'i Jesosy na ranay. Amen. Sitrapon'i Jesosy na izy sitrapon'ny tompo arahana. Asa omeny tompo asa manandrivanay. Haleluia. Tsisy sakasaka anao satria tsika malalaka ao amin'i Jesosy ho lafaka. Tsy sakasaka anao tsy afaka mihaino tena Andriamanitra ry anao. Tsy afaka mihaino vidéo ry anao. Tsy afaka manao an'izao. Zay le fampianaran'olombelona. Mateo 5:12. Mbola sakasakanana. Dia le zaza ao foana le zaza voafehy ao. Salany voafatotra toerana anankiray. Mila mandroso anao nefa misy zavatra tiany tompo ampahalalana anao. Anao ao voafehy ao foana. Zay manana groupe fa zay tsy voafehy amin'izany. Fa afaka mijery. Zay zavatra hitariany fanahy masina anay. Amen. Halleluja. Mivavaka atsika. Mivavaka atsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Isaotra ny tompo alentsika, isaotra atsika Jesosy satria ny teny izy teto. Marobe mihitsy ny teny lazainy teo. Isaotra ny fanahy masina. Isaotra azy tsika fa za tena tsy manoma ninninona fa dia zenty ny fanahy masina. Na izaho voateny na ianao voateny. Mivavaka atsika. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Isaotra anao lehibe indrindra amin'izany teninao izany. Isaotra amin'ny fananaranao. Isaotra tompo satria miteny ianao. Mananatra ianao. Mampalala ianao. Mampafantatra anay ianao Jesosy mba tsy adaladala tsony izay Jesosy satria andro farany izao andronay izao, andro iainanay izao. Tsy hantehitra amin'ny vola aman-karena na hitehitra amin'ny olona izay. Fa hitehitra aminao Jesosy. Marina fa ilainay ny mifanampy. Ilainay ny fanohana. Kanefa kosa ianao ny ambonin'izany rehetrarehetra izany Jesosy. Koka izay mba hitady ianao mandrakariva Jesosy andro manalina. Hitady ianao an-dranomaso. Ao anatin'ny fifadikana. Ao anatin'ny fiderana. Satria tena sainao mihitsy izay Jesosy mba handrehitra ny fonay amin'ny fotorotoro. Tsy ny akanjonay ny triatriarinay fa ny fonay Jesosy manantona anao. Ko ampianaro izay. Ampianaro izay ahalalanao. Ampianaro izay Jesosy mba ho matotra ara-panahy. Fa tsy ho zazalava. Saotra Jesosy. Amen. Dia hifona antsika hibebaka. Hibebaka antsika amin'izay ten'Andriamanitra izay nanandrify ianao, izay fantatrao nanandrify ianao. Hibebaka antsika hangataka mitovy ary hangataka ny rano Jesosy hanadio antsika. Ho diovin'i Jesosy amin'ny rano tsika. Ho sasantsika mba azo famelan-keloka fanadiovana. Amen. Andriamanitra rainay tsara indrindra. Andriamanitra mpamela heloka, mpamindra fo ianao. Mbola manantona anao izay mibebaka Jesosy amin'izao alina izao. Mibebaka eto anaty trenanao izay Jesosy satria
Izay tokoa le zaza ra-panahy Jesosy. Mbola tsy mahalala ny marina izay, mbola mena ronono foronono foana izay Jesosy. Tsy mahazaka ventin-kanina izay, tsy mahazaka teny marary izay, tsy zakanay ny teninao Jesosy, ka dia mandeha araka ny fanaonay izay, mandeha araka ny fahalalànay izay, mifona izay Jesosy. Mamindrafo aminay Tompo, mifona Jesosy, satria na mihaona amin'ny namanay izay dia mbola resaka ny fanaon'izao tontolo izao nataonay Jesosy. Mifona Jesosy, mifona ho an'ny tenako Jesosy. Mamindrafo amiko, mamelà ny heloko Jesosy ampanota. Mifona fa mbola tsy mahafeno tenako, mifona fa mbola tsy mahafeno vavako, mifona fa mbola tsy mahafeno foko. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo amiko fampanota Jesosy. Mifona ihany koa Jesosy, satria mbola tsy mahay izay na ny midera anao. Mifona satria mbola tsy manome voninahitra anao, tsy matahotra anao. Mandeha amin'ny herin'ny tenanay, mandeha amin'ny fahalalànay. Mamindrafo Jesosy, mamelà ny helokay. Diovy amin'ny ranao soa izay Jesosy. Ny ranao anadio ny fisainanay, ny fonay. Anadio ny fisainanay mba tena adio ngatsakatsaka ny lohanao. Anadio ny fonay Jesosy mba halalànay ny marina Jesosy. Jesosy, diovy amin'ny ranao izay. Diovy amin'ny ranao ny akanjonay Jesosy. Mba ho tonga zanaky ny lanitra izay. Mba ho tonga andeha araka ny fanahinao masina izay. Diovy amin'ny ranao izay Jesosy. Amboaro izay manomboka izao. Amboaro izay Jesosy. Mba tena hiditra amin'ny lapanao. Mba tena hiditra amin'ny fanjakanao Jesosy. Mba tena hikatsaka anao Jesosy. Tompo, ny ranao soa Jesosy. Ilay nanadio anay, ilay manafaka anay. Jesosy anadiova anay. Anadiovy ny akanjonay. Tasy ny akanjonay. Maloto ny akanjonay. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Ny ranao manadio anay. Manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay. Diovy izay ho afa-kely ka Jesosy. Mba ho isan'i Jesosy voasoratra any amin'ny bokin'ny fiainana ny anaranay Jesosy. Mba olon'ny lanitra izay Jesosy, tsy olon'ny tany intsony, fa tsy olon'ny tany intsony izay Jesosy. Diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao, sao amin'ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy anadio anay, ny ranao Jesosy anasa anay. Saotra Jesosy. Halleluja. Amen. Hivavaka antsika ho any ankohonantsika, hivavaka antsika ho any zanantsika, mila vavaka ny zanantsika. Satria ny zanantsika koa dia tafiany devoly. Misy taona ijoroko vavolombela le zaza, le fanahy zazavavin-drano. Izay mamitaka zaza maro, mahatonga ny zanantsika variana. Asa manaraka ny fanao izao tontolo izao, tsika nefa mila mampahalala an'izy ireny. Mifona ho an'izy ireny tsika. Mety lavitra antsika izy, mety akaiky antsika izy, nefa tsy vita antsika intsony na miteny azy satria lasa maditra ny zanantsika. Tsika nefa no mifona ho an'izy ireo, misolo toerana an'izy ireo mba hamelany Jesosy ny helokany, ny ankohonantsika, ny raita-po amintsika. Mba jereo fotsiny ny fiainan'izy ireo any Madagasikara. Indrindra amin'izao vaninandro mahoro izao. Tsy hita intsony Jesosy eo amin'ny ankohonantsika. Ataontsika hifona, hibebaka ho an'izy ireo. Halleluja. Andriamanitra Tompo, Andriamanitra tsara, Andriamanitra mpiainy kambody, mpiainy sahirana. Halleluja Jesosy. Tompo, mifona manokana ho an'ny ankohonako, mifona ho an'ny zanako, mifona ho an'ny ray aman-dreniko, mifona ho an'ny raita-po amiko. Mamindrafo Jesosy. Eny Jesosy, ao anatin'ny fahasahiranana tokoa izy ireo, ao anatin'ny tsy fisiana, ao anatin'ny tsy fananana Jesosy. Kanefa kosa Jesosy, ianao ilay rain'ny kambody, ianao ilay rain'ny mpiantra Jesosy malala. Malala izay ilainy ankohonanay, malala izay ilay tadiavin'ny ankohonanay. Na dia ary izany rehetrarehetra izany Jesosy, ao ny zavatra ranofo, fa ny ara-panahy ny tena angatanay aminao Jesosy. Mba hanafanao ny ankohonanay, hanavotanao ny ankohonanay Jesosy. Mba ho lafaka aminao, mba halalan'ny marina, halalan'ny sitraponao Jesosy. Ko mamindrafo Jesosy, mamelà ny heloko ny ankohonanay. Diovy amin'ny ranao soa Jesosy, ireo raita-po amiko. Diovy amin'ny ranao soa ny zanako Jesosy. Mamindrafo amin'ny zanako Jesosy. Jesosy, mamelà azy Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy.
Diovy amin'ny ranao Jesosy ny zanako. Asao amin'ny ranao Jesosy ny zanako. Diovy amin'ny ranao ireo ray aman-dreniko. Ny ranao soa nadio an'izy ireo nafaka an'izy ireo. Ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ka dia misaotra anao indrindra izay Jesosy. Halleluja. Amen. Dia alohan'ny hamarana antsika ny fotoana, hivavaka antsika ho an'ny fiangonana. Satria tsika ny fiangonana. Tsika zao ilay fiangonana. Jesosy miteny ny fiangonana, miteny fa noho ny fitiavany antsika no itenenany. Noho ny fitiavany antsika mba hiverina amin'ny fahamarinana antsika. Mba hiverina amin'ny fampianarana tena izy. Fa tsy ho voavilivily amin'ny zavatra hafa. Hifohana antsika mba hamindrany Jesosy foana ny fiangonana. Halleluja. Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra. Mbola manantona anao izay Jesosy. Mifoana mibebaka ho an'ny fiangonana. Ny fiangonana rehetra maneran-tany. Ny fiangonana rehetra n'aiza n'aiza Jesosy. Izay mitoro ny filazantsara anao. Ao Jesosy nefa babon'izao tontolo izao. Ao ny mandeha amin'ny fampianarana tsy izy Jesosy. Ao ny manalavitra anao mandeha amin'ny ara-nofo Jesosy. Tianao Jesosy ny fiangonana. Tianao izay Jesosy. Ianao ny antso anay. Ianao no fidy anay Jesosy. Ka ny ilainay Jesosy dia ianao hamangy ny fiangonana. Ampafantatra ny fiangonana andehanany fahamarinana sy ny fahamasinana. Mifoana izay Jesosy. Mifoana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Mifoana Jesosy ho an'ny mpaminany rehetra. Mifoana ho an'ny dokotera. Mifoana ho an'ny evangelista. Mifoana ho an'ny tenanay tsirairay avy izay nametranao andraikitra amin'ny asanao. Mifoana ho an'ny kristianina tsotra. Mifoana ho an'ny kristianina rehetra ny verin-dalana mangatsiaka. Ao ny mandalo ady. Ao ny anatin'ny fahasahiranana. Ao ny ao anatin'ny adi-tsaina. Ao ny tsy salama. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Mifoana Jesosy. Mifoana misolam-banga amin'ny fiangonanao. Amasino ny fiangonanao Jesosy. Amarino ny fiangonanao Jesosy. Atanjao Jesosy. Hazavao Jesosy. Fa izay no fahazavana. Izay no fidiana ho fahazavana zao tontolo zao Jesosy. Arotsao amin'ny fiangonana. Lay fahazavana aina. Lay fahazavana aina Jesosy. Arotsao aminay. Satria anao ilay fiainana. Jesosy. Amarino ny fiangonanao. Amasino ny fiangonanao. Andeha amin'ny fatahorana anao Jesosy malalo. Mba hahalalana ny marina. Ka ny marina nafaka anay tsy mandefo. Jesosy sokafo ny masom-pananay. Sokafo ny fombananay Jesosy. Mba tena halala ny marina. Afantatra anao ilay tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanay. Halleluja. Misaotra indrindra Jesosy. Misaotra anao ilay mpamela heloka sy mpamindra fo. Ianao ilay mitsinjo. Ianao ilay mamela heloka. Jesosy. Eto ianao. Eto ianao mindra fo ny fiangonanao. Amela heloka nireo fiangonana rehetra maneran-tany. N'aiza n'aiza Jesosy. Eto ihany koa dia mifoana ho an'izay rehetra mitoro ny filazantsara rehetra. Na ny an-dalambe, na ny an-trano, na ny internet Jesosy. Ao ny adiady, ao ny fifandirana, ao ny tsy fankazahoana, ao ny fankahalana. Izany rehetra izany dia niazavany eo taminay teo Jesosy. Fa mbola nofo ny manjaka, mbola ilay fahazazana Jesosy. Ka alaviro anay izany. Alaviro ny fiangonana izany Jesosy. Ataovy hifankatia ny fiangonana Jesosy. Ataovy hifankatia ny fiangonana Jesosy. Ary andeha amin'ny fahamarinanao Jesosy. Ataovy hijery anao ihany koa. Ataovy hibanjina anao ihany koa. Ka hiorina eo ambony vatolampy dia anao ilay Jesosy Kristy tompo. Tena hiorina aminao izay. Tena hiantehitra aminao tanteraka ny fiangonana Jesosy. Izany no tadiavinao. Izany no ilainao aminay Jesosy malalo. Satria anao Andriamanitra fanahy. Fa tsy olombelona ianao. Tsy olombelona ianao ka handainga. Fa Andriamanitra marina. Andriamanitra masina. Halleluja. Ary ny fanahinao masina dia mirotsaka ao anatin'ny fahamasinana. Amin'ny olona matahotra anao. Amin'ny olona mandeha amin'ny fahamarinana. Izany nandrotsahanao ny fanahinao tompo. Ko ankehitriny tompo.
ny rinay dia ny andatsahanao ny fanahy masina amin'ny fiangonana satria ianao dia nilaza fa miandro farana no andatsahanao amin'ny nofo rehetra ny fanahinao. Ka dia misaotra tompoko, misaotra Jesosy. Haleluia, amen. Amarana ny fotoana antsika, saotra ny Jesosy tsika amin'ny fanatrehany, saotra ny tompontsika niaraka amintsika teto izy, saorantsika satria ny teny foana izy isan'andro, mananatra isan'andro Jesosy, miteny isan'andro tsy mitsahatra satria tiany izaho sy ianao, tiany ho vovonjy, tiany andovan'ny lanitra, tiany tsy ho variana amin'izao fiainana izao. Ka aza manamafy ny fonao ianao amin'izay rehetra voarahintsika teo. Saotra ny tompontsika. Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra anao lehibe indrindra izay ny fataterahany fotoana teto. Misaotra fa nanatrika anao tao anatin'ny vavaka, tao anatin'ny fiderana, tao anatin'ny teninao, ary mbola manatrika anay foana ianao n'aiza misy anay Jesosy. Arova izay Jesosy, ambinao ambany elatrao amin'izao alina izao Jesosy. Raha tory izay dia aoka ny anjelinao masina didina farafaranay, ka ny asan'ny fahavalo Satana rehetra dia efa tsy ambinina, tsy manan-kery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompon Nazareta. Arovanao izay Jesosy, ny ranao masina manodidina anay, izay rehetra tsy avy aminao dia efa foananao Jesosy. Na ao anatin'ny torimaso izay arovanao ny fananay mba tsy handehandeha, arovanao ny fananay mba hi-connecta aminao, hiteny aminao, hiresaka aminao Jesosy. Tompo, arova izay mba nelatrao. Ka ho foazonao indray izay rapitso maraina, anao ny asanay rehetra, ny asa ranofo, ny asa ra-panahy. Omenao hery sy tanjaka izay, ary omenao hery vaovaovy aminao. Misaotra Jesosy fa ny ranao efa mandrakotra anay, mandrakotra ny trano misy anay, ny toalety, ny sambra, ny rindrina, ny varavarana, ny ranao Jesosy, fitaovana rehetra ampiasainay, ny rano sotroina, ny rano androna, ny rano anao fafy Jesosy. Ka dia misaotra indrindra Jesosy, dera laza, voninahitro anao izay hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Saotra Jesosy. Alleluia. Amen, amen, amen. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Dia raha mbola tsy tonga Jesosy, dia rapitso amin'ny ray maraina indray ny fotoanantsika. Alleluia, dia tahiny tompon daholo tsika.